Nanamarika sy nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny zony mpanjifa ny vondrona miaro ny tombontsoa sy ny zony mpanjifa na ny garduc izany ka androany tetsy Soarano nanatanterahana izany. Izany ahitana ireo tompon'andraikitra maro samihafa isahana sy eo amin'ity sehatra ny fiarovana ny zony mpanjifa ity. Mbola olona eto Madagasikara ny tsy fanajana ny lalàna, isan'ny mijinja izany ny mpanjifa malagasy izay mbola tsy mitovy lenta amin'ny mpanjifa maneran-tany. Amin'izao andro iraisam-pirenena ny fankalazana ny zony mpanjifa dia misy ny atrikasa tanterahan'ny vondrona miaro ny zony mpanjifa na ny garduc, groupe d'action et de réflexion pour la défense des usagers et consommateurs, entina hanatsarana izany zony mpanjifa izany na eo amin'ny lafin'ny fiarovana, na eo amin'ny lafin'ny fahalalam-baovao, na eo amin'ny lafin'ny fisafidianana ary ny tokony hainoana ny mpanjifa. Isika rehetra dia samy miaina an'izay fotoana fahatsofana izay andro aman'alina satria rehefa mandinika tsara isika tafiditra ao anatiny ny droit de sécurité, droit de choisir, droit d'information. Izany rehetrarehetra izany dia ahitantsika taratra fa mbola lavitra ny tontolo fahatsofana eto Madagasikara. Ary anisany mba mahasarotriny anay le izy natona anay hoe tsy azo tazanam-potsiny satria efa mba misy lalàna eto Madagasikara midika izay fa tokony mba hitovy lenta amin'ireo mpanjifa maneran-tany isika izay efa tena hita hoe mivoatra dia mivoatra sy mandroso dia mandroso. Tonga nanatrika izany ny talen'ny OMH, ny Bianco, ny SIM, ny avy ao amin'ny ministeran'ny varotra, ny avy ao amin'ny ministeran'ny fitaterana, ny mpitsinjara solika, ny mpitatitra sy ireo maro hafa. Aorian'ny fehi-kevitra dia irosa amin'ny fampahafantarana ny eo anivon'ny vondrona miaro ny zony mpanjifa. Efa nanomboka ny taona 320 no nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa isaky ny 15 martsa ny teto Madagasikara, raha toa ka ny taona 15 martsa 2017 ny filoha Amerikana John Kennedy no nanatanteraka kabary mahakasika ny zony mpanjifa.